Rizatovo palimby nianaran-draya ianareo zao no androratry sary itsangana fazana tigasikara rizatovo palimby nianaran-draya ianareo zao no androratry sary itsangana fazana tigasikara eny tompoko lahy eny tompoko vavy ny fahazazan'ny andro ny dia ny maraina ny fahatano ny atoandro ary ny fahanterany kosa ny hariva ka tsy atao hoe olany andro ampamahana karitaka ny mpamosavy vao mianatra raha akory na ho be sasiny tahaka ny angoro daorovitra ety ampiandohana fa dia faly ny manolotra ny arahaba sy ny firarintsoa amintsika menakavy tafahoana somatsara indray eto amin'ny fahitalavitra Kolo Tv rehefa lady hariva amin'ny 10 ora tahaka an'izao araka ny efa mahazatra anareo ny fandarana havitafo iarahana amin'ny ankoay asina sy vohitra tantara sy fomba idinidinihana ifampitafatafana iresadresahana ifanontaniana ihany koa ela dia ela zay tsika tsy mba namaky fanontaniana intsony satria tsy fantatro hoe very be ve nareo sa hoe tena tsy hitanareo zay ho antanina tamin'le mbahatra ila sa hoe dia sondrina tanteraka ianareo tao amin'iny fahalalana ny zava-panahavo lenta be koa loatra lizy aloha dia somary sarosarotra kely no mety hoe nandray anazy fa ezahantsika alefa amin'ny atsipiriany tahaka andidy-tsavony eto ny zavatra rehetra dia ataontsika tahaka an'le fitenin-dralahy manao hoe aleo tsy taitra tsy dodina foana fa ny zavatra tsara dia mila fotoana hoe aleo ilamina dia isesy fa tsy balina ty na kermesy fa alefatsika amin'ny atsakany sy ny andavany hoentina amin'ny rariny sy nitsiny amin'ny andrirany sy ny andalan-drambony dia tahaka an'le raha fotsy be omam-boangority aleo ilamina dia misesy mandeha moramora daholo ny zavatra rehetra dia azonareo tsara atao hoe namaika aton'ny ahoana aza hono tsy fanao no mitondra entana tsy voafeh fa ny tsara aloha ny endren-drandrana ny tsara bika endre andamba fa ny tsara miona kosa indray kaja sy voninahitra amin'ny asina sy ny firarintsoa ary ny arahaba izay ifanolorana sy ifanomezana ary ifampisarana dia indreo indray sika menakavy tafavory atapotitra zao fahitalavitra zao engane mba tsy hodilan'ny sambatra tsy lozany mananjara ho tahaka ny rano ambody vondrona ane sika rehetra ka dia hiada-pinaritra amin'ny tany amamonina ho salama tsy aro fierendozaka irena tampo tompoko ary dia hahita mitady ny hita rehetra dia anambina asosy atsara zany rehefa andehananareo amin'ny lalan'ny fahamarinana izay tokana ihany amin'ny fanasoavana nyity tanindrazatsika ty zay ny fiarabana voalohany zay apetrako aloha fa avy hatrany dia roso aty anatin'ny resaka sy ny anitsika mba tonga amin'le fiteny hoe didilokangandray ny talata ve ty vao mipaika dia fandizana sady donakafinanala kely ka avy hatrany dia ny ambovonana fa tsy mahazo manao tahaka ny angelony hoe be filaza ohatry ny angely ny vava matafita sa nefa ny tena tsy ampindray-bava anao tahaka ny kibobo raha tononona mahafeno vava nefa raha hanina tsy malany vary izy daholo zany rehetrarehetra zany inona ny tiako resahana sy ho tafatafaina kely indray aloha dia ny aty ampiandohana betsaka izay nefa vitatsika efa andray sy ankalazany faheritaonany sahady ity fantarana havitafo ity raha tonga eo itsy taom-baovao malagasy amin'ny volana marsa itsy dia efa ho feno heritaona sahady ny fandaratsika havitafo nandritra an'izay heritaona zay dia inoko sy antenaiko fa betsaka no efa tafitany anatintsika tsirairay avy any na ny azo na ny tsy azo aloha raizy fotsiny daholo atao voatry ny ombo miroka ozy tehirizy fotsiny ao anaty vavony ao aloha dia zaotiniana miandalana mandritra ny fiainana iny dia tsakotsako moramora fa io tahaka ny kitoza zay madinidinika mareny fiany tahaka an'le fiteny hoe ny andalana mifoka sigary fa tsotsoroatra ty ny andalana koa mba mitady hita miandalana eny daholo ny zavatra rehetra fa raha tombanana maso kely ny tao anatin'izay heritaona zay dia hitako hoe tena miroso miroborobo zany sotoavina sy ny kolotsaina neti-paharazana zany mety hoe mbola tsy dia tena mahazo ny toerany loatra izy satria mbola be ihany koa le bibidy manerona sy le ambo mivovoy eny an-daniny fa iny moa fositra veny tsy ambolembo vava ny sarety dia tsy maintsy tongany sabotsy tsy haiko raha misy ifandraisany ny hoe vovoana ambo tsy hery fatahotra tsy manakana ny sarety tsy hoany sabotsy zay vovoana ambo dia nefa ny vazako ohatra miteny hoe le chien aboala caravane passe ohatrohatrany hoe mifandray ihany zany resaka zany tsy fantatro indray hoe inona ny fitovinana isy na tonga le fomba fiteny ny tiako tenenina atao anatin'izay hoe heritaona zay betsaka ny zavatra mifamaofao teo nisy fotoana 3 volana kely teo 3-4 angamba no tsy nateto ny tenanay ny volana jiona hatrany amin'ny volana septambra tany noho ny zavatra somary mafanafana kely mamaimay kely
nakasika ny tena manokana le izy nefa nisy idiran'ny firenena ihany koa dia iny angamba nataoko hoe banga kely tao fa ny akoatran'izay dia teo foana tsika nandritran'izay herintaon'izay ny fampizara sy ny fanoro ny fampitany izay kely fantatra fa araky ny teniko foana hoe tsy mbola ny tenako no heverina ho valabe ny hevitra sopotro ny fahalalana fa zay mba kely vitako ny mba zaraiko amintsika tsy ela ny ainana fa nahatadidy tsy tolo fa zanak'antitra nefa koa tsy pindrana fa zanaky ny tompony amin'izany a dia zay mba niezahako ny fampizarana tamintsika teo iananivon'ny fiarahamonina mety eo mbola tsy dia tena mahazo ny anjara toerana moa zany le sotoavina malagasy fa ny mahafinaritra dia zao betsaka aloha nefa taitra betsaka nefa mifoto amin'ny toromasony betsaka nefa nahita an'le ody fonoka ny elana tamin'le fampandrina tamin'ny ay maintso sy le inona moa zany le fitohofany ery amin'ny loharano fialan-tsasatra mitakatra reo tiako tenenina raha vao miresaka an'izay a betsaka nefa manomboka mazava heritreritra sy afaka manokatra tsara ny sainy na dia mba hoe hiady hevitra fotsiny ihany azy dia efa zava-dehibe zany ka ary betsaka ihany koa reo taitra ikirakira sy karoka ary andalina n'izany atao hoe zava-panahy zay teneniko tsara mihitsy hoe zava-panahy tsy tokony hitadiavam-bola velively a aza mietrehitra hoe andeha hianatra zava-panahy za mba ataoko fidiram-bola vereo anao fa ny fanahy tsy azonao baikona amin'izany a so dia hoe andeha anao astrobiblika dia hianatra kabala dia hianatra anao kiromansia dia hianatra anao cartomansia dia rehefa aveo amin'izay a dia za amin'izay no oka ilaharanareo diso anao raha vao zay afa olona efa voatokana ny nanao an'ireny fa tsy zay te hanao an'ireny dia hanao an'ireny akory efa voatokana ny olona tokony hanao an'ireny ohatran'le nresantsika foana lesona ngezabe nameko anareo tamin'ny fandarana hatramin'izay le hoe ity misy olona manao mofo gasy dia laran'ny olona dia nandeha be dia taitra ianao dia andeha hanokatra tsenana mofo gasy ko akaikiny dia ny anao tsy nandeha mihitsy dia gagy ianao dia nefa rany ianao mamosavy an'le olona hoe fa hoana ny tsenandimy mandeha ny anahy tsy mandeha satria ianao tsy natao anao mofo gasy zay fotsiny lizy fa marina fi ilaina ny hoe toetra ty fifaninanana masina koa lizy fa tsy hoe fifaninanana mamosavy sy mamorika fa mba fifaninanana amin'ny fahatsarana zany e hoe araka le teny foana moa le hoe tsy ny namanao ny faninananao izy le izy moa nanao an'iny fa fifaninanana amin'ny fahatsarana lizy fa tsy fifaninanana hoe elahy mekakara kely ambonimbony eo fa hitanao zany tonga dia fafazako ray ahaka ao an-tsenanao dia ameko bolila dia asiko tamy miotsaka dia iny ko le raha efa hamaly dia aka tendrona trano rava sy aka lamokana todingoaika dia ho afafy eo fa mba fifaninanana amin'ny fahatsarana lizy tiako tenena teo toy za hoe tsy zay ataon'ny olona dia tokony hety ary tsy zay ataon'ny olona dia tsara ho anao tsy zay ataon'ny olona dia tokony hety ary tsy zay ataon'ny olona dia tsara ho anao samy mampiasa taxi brosy ohatra fa ny an'olona mety lasa spécial foana ny anao mety taraiky eo dia ianao ve dia heritreritra amin'izany hoe inona ny ataon'ity olo ty mahatonga ny azo mandeha fa ny azy le fitahina sy fanambina nefa anazy zay fa tsy hoe andeha ho kalinao indray le olona dia ho fafazanao inona re zany ohatra ho fafazanao potika briky tamin'ny nanaovana fatana ohatra le fiarakodian'olona dia hiotsaka any am-pandanana fa le anao zay apety an'le anao ny tokony atao ka ohatran'izay le izy dia zay le teneko teo hoe aza mietrehitra hoe za hianatra zava-panasy hanao zavatra be dehibe mba hatongavako ohatran'izao dia amin'izay zany mba ilaran'ny olona dia mahay zavatra ohatran'izao sy n'izao fa tena diso be zany fa io olona voatokana sy voafidy manao an'io ary io efa tendratra any am-piandohana hoe ty olo ty hitanareo misy zazakely ange 7 taona fa nga anao maraka an'izany raha anao sary zazakely 7 taona izy mety tsy mbola nianatra nanao sary fa tsy maraka an'izany ianao raha anao sary dia ianao ve dia hiady vitana amin'izany sala amin'izay le fandehany misy olona hitako tsara teo an-tanina renina teo zazavavy kely tsy tadidiko hoe 4 taona 12 taona angamba izay sa 4 dia asaina teneniny fotsiny izy hoe tonono hoe ny clé de la dia irainy amin'ny feo an'le clé de la dia amarinina amin'ny clavier le izy rehefa aveo tonga dia mitovy tanteraka fa misy olona nianatra mozika nandritra amin'ny 4 taona fa tsy mafy an'izany tsy manana an'le oreille musical tsy manana an'le précision fa misy olona efa natao zay mihitsy
dia karazan-drazana mifamatotra amina resaka réincarnation ihany zany ny fitsingerenana teraka indray ny filalaovana ny fanahin'ny olona tany aloha tany miverina katy ohatran'izany ka ianao tsy afaka hiady vitana amin'izany naoviana zay aloha ny azy ka zay teneniko anao hoe raha ekenao zany hoe tsy zay natao an'ny hafa dia natao anao ary tsy zay mahasoa ny hafa dia voatery hasoa anao dia nahoana kay zany tsika no mitomany randrana manendrika ny hafa eo anatrehan'le fandrosoana amin'izay ampidiriko any amin'le fandrosoana amin'izay lay izy satria ny tanjon'ity fandaran'ity koa dia hitondra fampandrosoana ngezabe ho an'ny firenena fa tsy hoe mitangorongorona fotsiny oatra ny parasy aperinasa ozy ny sasany manany any azy fa mba misy vokany sy misy FDB ny voaka ary misy lanjany eto amin'ny firenena sy ho an'ny taranaka faramadimby izao fandarana izao dia fampandrosoana ny resahako toy iza hoe ka ahoana ary zany tsika no mitomany indray randrana manendrika ny hafa amin'ilay resaka fampandrosoana raha manaiky tsika fa tsy voatery hoe rehefa mivarotra mofogasy raha so etsendrefana dia hivarotra mofogasy koa satria ny azo mandeha dia ahoana ny any tsy mandeha fa samy manana ny mety aminy sy nanaovana andriamanitra azy tsika mahatsiaka elan'ilay hiran'ny petsambava hoe malagasy ianao malagasy ozy malagasy ny razanao gasikara ny taninao tengasy ny teninao randrandro ny bangonao salaka ny mbalanao malagasy ianao ankehitriny ny zava-misy mahonena nefa indrisy fa ianao maniry amerikanina ianao maniry parisianina dia mavatra tsy mihinan-kanina ozy fa ny lamodiny ny andrianina ankizy amin'izany lasa sozanina tsy vambanina mitantanina malagasy nefa ianao mitsiriritra ny fiainam-bazaha lasa mivadiny samy lehilahy mpivarotena tsy hitahisa tsony hatramin'joba mifokarongony ny teny amin'izany lasa teny frangasy zara raha miasa ny teny malagasy fa nandrianina ny teny vazaha bonjour toi comment ça va malagasy ianao ezana ve zany sahalala amin'izany izy toy iza hoe karaha mitsiriritra le fampandrosoana ho an'le olona ianao raha mba le tsara tany aminy moa no nalainako nampaninina raha le tsara tany aminy no nalaina tsy nampaninina mihitsy zay le nresako fana hoe civilisation tsy manova firazanana fa manovina eo ambony zay tsy mifanohitra aminy zay mety aminao ahoana ozy ny ohatry ny razana atao voatry ny andraboakazo anala mamy atelemo mangidy aloavy ka tsy tia fandrosoana ahoana ny tolo inona zany ny hevitra zay tezay raha lazainareo fa tsy tia fandrosoana ny tolo ataovy tahaka ny ovy-kely atanto ozy ny tsara aminao raiso ny tsy tsara aminao apetrao tanareo am'zany ka tsy limpandrosoana ahoana zany le tolo fa zany hoe tsika moa zany raha vao miresaka hoe fampandrosoana raha vao miresaka tsika hoe fampandrosoana dia jerena tsara aloha hoe mandroso makaiza le tediavina ho resahana ao anatiny samy manana fitodiko ny lohany ange ohatra hoe za mandroso makany any tsinona ny tanjoko ny tanjonao mety ary dia aminao zany no mandroso makary samy manana mandrosony zany tsika ka zay ny ataoko hoe samy manana fitodiko ny lohany aloha fa raha hita le izy hoe ary daholo ny mandroso mitovy ny tanjona miara mandroso dia mety ny mahatonga an'izay tena tsy fandrosoa zay voalohany nefa dia ny fizarazarana amin'ireo antoko be dia be napetraka ireo efa ndresahako zany hoe ny politika ny fampianarana ny fivavahana zay foana aloha ny antony voalohany fototra tsy mampandroso eto Madagasikara reo izy politika fampianarana fivavahana zay ny tsy mampandroso atsika eto any amin'ny politika misy zavatra tena mifamaofao be tena ianao zany mieritreritra hoe fitiavan-tany razana izy mpanao politika samy teny fa tsy tia tany razana raha ny tanina izy teo tena tsisy tia tany razana mihoatra anay rehefa mitenitenkely izy dia fitiavan-tany razana ny dradradradrainy aminao manaiky ah fa le fitiavan-tany razana tsy vitam-bava tsy vitam-bava le fitiavan-tany razana fa hoe ianao zany raha mieritreritra tena hoe tia tany razana marina ka hampandroso an'ity tany razana ity tadidio tsara ny tenin'ny Kadafi tsy misy tia an'ity Liby ity afa-tsy zarery ozy zay le fitiavan-tany razana zay dia tsy vitam-bava le izy fa tena narahana tamin'ny fihetsika sy ny fiasa rehetra atao amin'le toerana reny moa no nanaovan'ny vazaha azy
Ny filoham-pirenena Amerikanina dia niteny le farany teo i Donald Trump hoe i Amerika dia ho an'ny Amerikanina. Mivadika izay zavatra izay ty Madagasikara, ny antsika indray Madagasikara ho an'ny Kristy. Inona ary ty? I Amerika ho an'ny Amerikanina. Ny Libia dia ho an'ny Libianina. Ny olona rehetra dia samy sarotiny ho an'ny taniny, ary mararina eny raha vao kitikitianao ny taniny na ny tanin-drazany. Any anaty film any ary tsika mahita hoe raikitra ny ady aongandry zalahy le sainan'olona, sainam-pirenena faneva-pireneny, fa misy tena manao sorona ny ainy mihitsy ho faty mba hahatonga an'le sainam-pirenena anankiray lamba miofaofy iny fotsiny tsy hidaraboka amin'ny tany. Fa vita ny mitazona an'iny hatramin'ny farany ohatrao izy maty eo. Fitiavan-tanindrazana ohatr' izany. Ny olona zany marary sy sarotiny amin'izay manjoa azy. Dia izay le ndresako teo hoe le filoham-pirenena tany ny teny hoe ny Amerika ho an'ny Amerikanina. Kadafi ny teny fa tsy misy ty an'ity Libia ty fa tsy zarery fa nefa Libia dia ho an'ny Libianina. Ny antsika eto indray ny vahoaka indray zao manao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy. Izy eto ny tanin'izany olona zany e. Fa maninona nomena azy? Ho an'ny Kristy ahoana fa tsy azoko. Misy tena miezaka mivohy mafy an'izany mihitsy. Madagasikara ho an'ny Kristy. Iza zany ny anaiky an'izany eto hoe neniza nomena an'izy. Ka raha tena hanao an'izay anao dia ny taninao mena azy, le anjaranao mena azy. Fa farity koa aloha le anjaranao fa sao dia anao tsy manana anjara. Satria ny anareo ary mbola misy hoe rombay ny anjaranao ao aminy. Ary nga tsy ampamizara ny rombahana. Lasa ny saiko amin'ireny zavatra ireny a. Hoe fa ahoana ary ty zavatra ty zany? Mitodika makaiza ny lohantsika hiresaka fampandrosoana firenena. Midradradrady tsy midradradrady ero tsy mandroso Madagasikara e, faharoa manitra indrindreran-tany e, makatsy e, makaroa. Ekeko daholo zany rehetrarehetra zany. Satria ny politika tsy mandeha, fampianarana tsy mandeha, ny fivavahana tsy mandeha. Fa reo mifototra nandravana sy namitehana tsika. Ka tsisy fampandrosoana azo eritreretina eto Madagasikara raha tsy ireo zavatra telo reo aloha no milamina. Satria hoe Madagasikara ho an'ny Kristy. Ampiana kely an'le teny hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Dia manaiky an'izany ianao. Hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Fa mandana ho ianao makany Amerika. Dia ndana eo amin'ny Maison Blanche eo anao. Eo anao manaova orinasa kely mivarotra manamboatra glasy eo. Any Jehova ty hoe. Na mandana any Londres any. Dia any Jehova ny eto hoe dia mivarota karakara-patana eo na hatsaiko. Eo apototry ny Tour Eiffel eo anao mivarota tsipôpôka na ballon. Dia atsanganao ny orinasa kelinao mpanamboatra ballon. Dia ataovy hoe any Jehova ty rehefa misy miteny. Fa eto amin'ny taninao anao manaiky an'izany. Rehefa resahana ianao dia mety somatsara an'izany mihitsy. Madagasikara ho an'ny Kristy. Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azoako tombony. Nefa rehefa tena ho faty, mibabaka ihany hoe fa ahoana ty fa mbola tsy tao ho faty a. Ho an'le olona milaza hoe fahafatesana ny azona tombony toy ny tsy maty. Nga tsy mba tombony ny tadaviny, ka maninona raha maty. Adaboko eo iny aloha. Miditra kely ato amin'ny resaka politika teo a. Za tsy resaka politika hoe inona. Fa ozy aho hoe le fitiavan-tanindrazana no tiako resahanao anatiny. Ny fitiavan-tanindrazana zany a, tsy azonao eritreretina mihitsy hoe ty tanindrazana ny olona ray raha tsy mampandroso aloha ny avy ao aminy. Samy manana ny heviany daholo antsika. Fa zay aloha ny fitiavan-tanindrazana voalohany indrindra, ny avy any aminy aloha ny tonga dia karakarainy voalohany. Fa ohatrany tsy azo eritreretina zany. Ohatra ty omeko ty fa aza raisina hoe inona sanatry ny vava. Fa ohatra ty. Ohatra hoe ianao avy any Fort Dauphin ohatra, nefa ianao be ny tanàna ny talata maty. Ohatra zany. Ahoana ny ampitombona an'izany hoe fitiavan-tanindrazana manahoana zany? Hoe ny tanindrazanao any Fort Dauphin, nefa ianao be ny tanàna etsy talata maty. Tsy hafahafa be ve zany? Ka fitiavan-tanindrazana inona? Ohatrany hoe ianao avy any Asambava. Ohatra zany. Ianao avy any Asambava nefa ohatra
ianao mety ohatra hoe député etsy ambany dy dia ahoana zany fitiavan-tanin-drazana ve zany ka zay ny ataoko hoe inona amintsika le atao hoe fitiavan-tanin-drazana fa raha za aloha ny resahana zay zao ny anazavako azy fa tsy azoko eritreretanao fitiavan-tanin-drazananao vinanao mihitsy zany hoe ny ao amin'ny tanin-drazanao zany tsy misy ninina fa ianao ary lasa makaneka afaka ianao aza tsy tamana inona zany ny ao tonga dia ampitohiziko am'le rafitra fampianarana eo am'le fampianarana koa zao dia ohatr'izay misy olona tena mieritreritra ny tenany mafy mihitsy hoe za dia tena ny lofo nianatra dia mba eritrereto hoe bandy mipetraka eo akady fotsy ve dia ny sapam-pampianarany anaranao resaka jono ny ranomasina ahoana zany e ka ahoana moa zany ny androsy le firenena inona no fampandrosoana andrasana am'le bandy avetsy akady fotsy am'le jono ny ranomasina any nefa be dia be olona azo ampiofanina sy ampiroboroboana ampianarina an'izany zavatra zany ka tokony samy mifototra amin'ny maha izy azy isaky ny neviny sy isa-tanin-drazana ny rehetrarehetra dia mandroso le firenena be dia be ny zanak'omby tsy ampianarin-domano any amin'ny sisy tany tokony hifeny ny resaka azan-dranomasina sy ny jono ny ranomasina dia reny olona reny ny tokony ho be azy na hanao an'izany fa tsy hoe ianao ololesy akady fotsy dia zay no fileranao zany ny resaka momba ny jono sy ny fihazanan-dranomasina fotsiny fa tsy azoko eritreretany zany hoe ahoana ka zay le tsy mampandroso satria tsy mifototra am'le maha izy azy tsika zay olona avy eto Antananarivo zany dia tokony ny aveto ny masony sy fitorany aloha ho ampiroboroboany ny olona avy any amin'ny faritra dia tokony ny any aloha ny masony sy ny ampiroboroboany dia mety le firindrana am'le fampandrosoana am'izay fotoan'izay fa lasa misy olona misalovany ny asan'ny sasany misy mitavandra fotsiny matoritori fanaterako hena misy tsy mety hanao ninina fa hoe fa retsy ny tonga taty dia fa ohatr'izay koa lizy mazava tsara aminareo ngamba dia eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay koa tsy azo eritreretina koa zany hoe afaka hampandroso an'io le olona raha tsy mifototra ihany koa am'le teny avy eo am'le toerana dia hitanareo fa tsy tokony ho sarotra mihitsy le izy ohatra zany hoe sakalava le olona dia ataovy amin'ny teny sakalava amin'ny fampianarana azy tandroy le olona ataovy amin'ny teny tandroy ny fampianarana azy antam-bahoaka le olona viria mananjary ohatra dia ataovy amin'ny fiteny firesaka ny zareo mananjary ny fampianarana azy fa aza terena izy ahay teny merina fa tsy mety zany ilaina ny mahay mifanerasera sy mifanakalo sy ny tariny zay ke le resantsika foana hoe arena ny fahasamihafana ho ahy fa zao be dia be ny zavatra tsy irindra ohatra hoe any ambovombe androy ve dia mpianatra avy ao ambovombe androy ny mpampianatra avy aty Antananarivo tsy mety ke zany tsy mifakahazo zany resaka zany zay ara mety mbola hifakahazo kokoa fa raha hoe le mpianatra any amanjakandrina ny mpampianatra avy any ambovombe androy tsy hifakahazo le izy fa tokony hoe mifototra am'le teny aloha ny teny oety mampianatra atao amin'ny teny indrazana ka samy manana ny razany dia tokony samy miainga am'izay razany tsirairay ny mpampianatra ny mpampita ny mpanoro rehetra mpizara fahalalana hoe miala vany zany dia bandy avy any ambovombe androy dia ampianatra ao manjakandrina dia vao miditra dia mandeha zany dia mba mitsodrano zany eky izy dia mba mirary soa zany hoe tratry ny taona raha misay dia zao dia mamaly zany samby agnandranary ty kany sory longoko ty fiaroa fifankatiava zao raha soa mety misy mahazo fa be dia be ny tsy azo an'izay ka ohatr'izay le fifandisoana sy fifandiparana ara-teny fa raha samy atao amin'ny tenin-drazana io vetivety kely dia mepita be le fampianarana fa tsy azo eritreretina misy koa hitondra fampandrosoana ny tsy fifotorana am'le maha izy atsika io moa zany efa resahako foana efa nataoko loha hevitra manokana teto mihitsy hoe fampandrosoana miainga amin'ny entin-drazana dia ohatr' zany le izy fara indrindra zay ny politika teo ny fampianarana ny fivavahana io a dia efa ndresahako kely ihany efa natsipiko kely ihany izy tamin'ny heriny hoe ianao eto amin'ny taninao tanin-drazanao ny teny asaina tenenao eto efa tsy teninao tsony fa tenin'olo-kafa vao tsy mahay tenin'olo-kafa ianao dia tsy izy am'izao ke hoa ohatrany hoe dia tena farany latsaka ambany be zany tsy mahay teny frantsay e na tsy mahay teny anglisy e ekeko be mihitsy le teninareo hoe teny gasinao zany ndesy eo ivato zany dia tapitra
Fa ninona atao mihoatra ny vato koa moa? Atao inona any? Fa zay manko le mampalahelo. Sika andeha ho any amin'ny taniny. Sika aloha mianatra amin'ny fiteniny mba raha te hay miresaka aminy. Izy tonga aty amin'ny tanitsika, tsika koa mbola mila mianatra amin'ny fiteniny raha te hay resaka aminy. Fizy zany tsy hianatra mihitsy. Ianao ihany ny maty mangana manompo ohatran'ny ondry ny vadin'ny omby eo. Fika mangana ny zaza tsy nanahadray ozy. Ka zany mila jerena zany. Ekeko mihitsy le hoe tsy mihoatra tsy vato ny teny gasy. Fa eto aza moa izy tsy voafehantsika ko atao inona mihoatra ny vato. Ary zay lasa lesoka ao an-tsainy le ray aman-dreny. Ny fieritreretan'ny ray aman-dreny atao hoe tafita ny zanany amin'izao fotoan'izao dia hoe lasa nianatra any an-dafy. Izy no miteny anareo an'izany. Firifiry ary zay mpianatra tany an-dafy. Aiza izy zao? Dinona mba nataony ho an'ny tany razana? Ka tafita hoana izy zany mba nitondra fampandrosoana ve le zavatra nalehan'ny tany? Misy hirany iza moa izy zay o dia amin'ny rakoto angamba tsaroko tsara engane tsy ho diso a. Miresaka an'izany hoe dia lasa reto zanako, za kosa teto ny afy fa tsy mora ny manoana zaza mianatra any an-dafy. Heritaona tatoriana indro tongondre matoa. Sa firitaona tatoriana moa? 5 taona tatoriana indro tongondre matoa. Reharem-pianakaviana tena nananay tokoa. Dia nieritreritra zany hoe verina avy any an-dafy izy dia nitondra fahasoavana be sy fitahiana fanambinana be ho an'le fianakaviana nianatra tany an-dafy. Inona nefa ny tantarain'le hira? Avonavona ozy ny netiny avy any, aingitsaingitsa, ny akamona, fanevatevana olona toatra tsy mendrika isan-karazany. Ka inona ary zany le anarana any an-dafy? Misy tezitra be any mamaly hoe nga zany no anarana any. Ekeko a. Fa le anarana tany ampiaro eto mihitsy aloha hita. Fa mandraka ty ny androany. Izy ary ny tena hoe nianatra tany dia lasa vadika fampandrosoana ho an'ny firenena zao le anarany tany fa tsy miasa manolona tsony izy. Iza? Ohatrany hoe fotoana very le izy dia lasa ahoana nandraisako anazy hoe expérience ho an'le olona fotsiny le nataony tany. Fa tonga eto ary izy tsy navita namorona na asa kely anankiray aza ho anazy ivelomany. Fa mbola lasa ihany mametraka demande any manolona dia mbola miasa any manolona. Inona zany nataonao tany inona? Nianatra nanompo olona. Ary zay ny lasa olana satria tsika gasy dia nitezaina ho zay mihitsy. No be azona ho zay mihitsy tsika taty aoriana zany le raha fampianarana mihitsy. Lasa noterena isika sy nitezaina hanompo olona sy ho ao ambany fifehezan'olona foana. Tsy afaka mba hitraka mihitsy tsika fa vao mitady hijoro kely dia efa fingany fa tady handeha zerao fa mitady hitsangana. Zany ny atsika. Ozy ateo hoe lasa ohatrany fahafalipon'ny ray aman-dreny zany hoe manana zanaka lasa mipetraka any an-dafy sy mianatra any an-dafy zany. Mety ho tsara zany zavatra zany, betsaka ny lafy tsarany. Fa le lafy ratsiny zay zavatra eo inona? Aiza le zavatra tokony mba nentina taty? Mba misy ve fanjakana mba manao poursuite an'ireny zavatra reny? Hoe reto mpianatra reto nahazo bourse extérieure anakary firy taona reto no any mody reto avy eo sa tsisy manara-maso fa zay mahita vady any dia any dia bevoka any dia miteraka any dia mahazo nationalité dia mijanona any. Dia inona zany ny atao aty? Aiza zany le fampandrosoana tadiavina? Tsisy. Iada mangoraka. Ohatran'izay le izy ka raha fampandrosoana no resahana. Tsy ny firenen'ny hafa ny tiantsika ao ampandrosoana eto fa ny antsika e. Ny antsika mba tiantsika handroso. Fa tsy afaka sika hampandroso ny antsika raha mbola mitomany randrana manendrika ny hafa. Tsika efa sady nanary ny antsika mbola tsy nahay nandray an'le an'olona dia zao tsika menakavy eto trangan'le lika lela. Zany sisy tsika. Zany tsy midika hoe tokony ho kivitsika dia hipetraka sy raviravin-tanana fa tena mba handomako ny eritreritra reo mihitsy zany hoe inona mba azotsika zatovy mpandimby ny anaran-dray atao amin'ny tany razantsika hampandrosoantsika azy. Dia zay azo am'teny hoe mifotoro aloha am'le nentin razanao amin'ny lafin'ny fampianarana. Efa ndrasantsika teto reny hoe ny lafin'ny fampianarana ny teknisianina mila mianatra any amin'ny vahoaka aloha. Fa tsy hoe mieritreritra izy hoe manam-pahaizana dia mba te hanao tenina manam-pahaizana. Dia zany no resahana any ambanivohitra amin'ny fampandrosoana, amin'ny fampiroboroboana amin'ny vokatra, fanamboarana ny tetezana sy fanaovana toha-drano, amin'ny fikarakarana ny fiompiana sy ny jony sy ny tariny. Dia ampiasa an'le tenina manam-pahaizana ianao dia vao mihodina kely dia hoe asivy zezika 46 mètres cube ny 3 hara amin'ity taninareo ty. Ialan'ny olona fotsiny ny teknisianina. Ary zay mahatonga ny fampandrosoana io tsy mety. Satria resaka mona marenina izy.
de tsy mety le fampandrosoana fa raha resahanao ny tambanivohatra hoe mangalana reo zesika ataovy intelo vodivopelantanana de ataovy milona mandritra ny indray mahamasabary de zay apetraka araraka atao mameno ny ataovy tany isaky ny 5 ohatra na 7 ohatra zany de azon'ny olona tsara zany hoe zao mifandehan'ity de liny ny olona meno anao fa anao raha vao miresadresaka hoe firektaraka i zao hitanina tonga de lan'ny olona ngenao fa tsisy miasa saina aminao raha ny ohatr' zao mipara le omby kely tsy mbola tsy niditra aloha fa alalo andeha kely de lasa ifanga izy miverina aminao fa inona ny ataon'ny teknisiana am'zany e zay ny ataoko hoe jamba simona mijery fitaratra io mahita tsy miteny tsy mahita ohatr' zay le fampandrosoana raha tena te resaka fampandrosoantsika mifotora aloha am'izay maha izy atsika na politika na fampianarana na fivavahana fa reo ny fototra voalohany na mitehan'ny vazahantsika na andrebirebenatsika na androm-pahana zao zavatra rehetrarehetra zao de lehibe mbola tiana ho tenenina fa manahirana moa zany amin'ny sehatra ohatran'ny tony a tsy aty no tokony ilazana azy fa ataoko kalony mona aloha de mba hanepo mametsovetso androany kasika an'izay resaka anankiray zay fa dilasady reny sasakadiny dilasady ny sasakadiny afahako miresaka sy midinika aminareo eto a hidinika kely sika rehefa aveo mahakasika ny andro teo amin'ny malagasy sy ny tontolony toetoetry ny andro tsy mety eo ny olazaiko eto a fa ny toetoetry ny andro ny toetoetry ny tonin'andro tsy rairay avy aza mbola mieritreritra n'le resaka vintana aloha hoe za teraka zao de inona zany vitako na za tera tsisy an'zany mihitsy ho resahako eto androany fa momba ny andro ny fombafombany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao rehetra ny fombafomba mifanaraka am'zany no velomitsika fa eto kosa aloha de anaraka kely nyty iraray ity sika irany rainy ve moa zany le anara le mpihira tsy haiko na zay fa anonana azy na tsy fa ohatrany hoe mba hitako le hira mba nanahitra de ozy hoe andeha mba ho alefako anelanelanako kely ny fandarana fa mba mahafinaritra ny ritsoka hoentiny ray mba somary miova rivotra kely miova loko kely le hira kanefa mahafinaritra be ny anaovany azy ho raha tsika vetivety fotsiny zay toady a de miveriny eto tsika rehefa aveo Wentutile taratase Bambi laza vovao Pistil watsika sela Takela karai vatsta pakila Asif sunia dedicase Duna kele aviao ampunao Rai vilha zaela Fingabe masoano fa Idila Ravatra vao am souvenir voninkazo ya eny am sisiny fa ho ataoko tonga iry tonga vazo ya ho ataoko tonga te mafinaritra enao folera mafinaritra be ny kolera mafinaritra misy valera sare mafinaritra enao folera mafinaritra be ny kolera mafinaritra misy valera voninkazo
mafinatre akopakindrivotra avy ao mangirangirane sady tsaratsara fotonake fa ny tontolonao amasalantre kabobaka ny te hiditrao tomiramirane sady zelalovany tonga de lonake nananananananana 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 nanananananana mam ny orokoroka kely meko anao ya tsara ny safosafo mam mitovy amin'ny tantely tsody zao ya tsara ny donaka oya mafinaritra enao ry folera mafinaritra be ny kolera mafinaritra misy valera oh sara ya mafinaritra enao ry folera mafinaritra be ny kolera mafinaritra misy valera voninkazo kalafolera de tsara kolera ry akamakoa kalafolera de manambalera ry namako kalafolera msarabonera ry akamakwe kalafolera mafinaritra enao kalafolera de tsara kolera ry akamakwa kalafolera de manambalera ry namako kalafolera msarabonera ry akamakwe kalafolera mafinaritra enao kalafolera mafinaritra enao kalafolera eny ary sento kely sika atao anatin'izay araka ny teneniko teo somary niova loko kely fotsiny lira tsy de tena hoe le gasikasy be ohatran'ny mahazatra atsika tsy le bagasy be vokatry ny tany fa nefa ihany koa de kanto azo hitarafana tsara ny akanton'ny mozika eo ampandrenesana azy indrindra raha somary le makamakainy iny de mirindra sy milamina tsara sady manararoatra manao kopatanana ho anareo any ankazo be rehetra any mpanaraka tsy tapaka tena ohatrany hoe nandonany fo kely mihitsy ny eritreritra an'izany hoe tonga teo am'le toerana de matazana ianao zany hoe misy olona tena mahavita mihitsy mamoaka an'le fahita lavitra ngezabeany a de avoaka ny eo atokotany eo de mitangorona eo daholo ny olona rehetrarehetra sy mba te hijery an'le fandarana tena nanohina ny fo kely mihitsy le izy fa tena mankasitraka mankatelina anao namana raha tahina ry son modeste moa zany a ianao ny tena mpandefa ny odinika lalina be io ao akazo be ao de kopatanana ho anareo rehetra any a soavatsara tena andriamanitra indrindra mbola ho avy ny fotoana ionana sy fampidinena sy fampitafana fa sao de gagy ianao hoe fa ahoana no nahalalako sy nahatononako an'izany rehetrarehetra zany fa misy ny tsikilokilo elana amin'ny sampona sy ny tompo maso elana amin'ny loza ary indrindra ny fanampy vezivezy ny afim-pahita ny afim-pandinika sy mpitaratra rehetra de mahalala hoe misy ny zavatra ohatra an'izao sy makatsy zay fotsiny iny zavatra iny a de tsetsatsesa tsy aritra kely tahaka ny jabora manify zay iny eny ary tompoko hidinika kely sika androano zy a mahakasika ny andro sy ny tontolony teo amintsika malagasy resaka be ty miresaka andro ty moa zany rehefa miresaka an'io tsika de matetika tezitra foana vao hoe ny andro de mifamatotra ao anatin'ny andro ny hoe mpanandro mifamatotra ao anatin'ny andro ny hoe tsipikandro tolakandro misy ny hoe idiran'andro misy ny hoe andro miditra samy manana ny mety amin'ny daholo zavatra rehetrarehetra zao io zavatra io a tsika malagasy de fatrapiaina sy mpanaja ny zavaboary any nitaritako ny resaka de sika malagasy ny tena olona anisan'ny mahay miaina indrindra le atao hoe mahay miaina de le hoe mahay miaina mampirindra ny fiainany araky ny lamina ara-boajanary nanaovan'andriamanitra azy de ny gasy ny tena anisan'ny fatra-panajany zany anteriko kely fa resaka efa nalefako tany aloha be tany izy ty hoe ny nanaovan'andriamanitra n'izao tontolo zao de azotsika antoka tsara fa tena hoe lafatra sambatra lavorary
tena mety tsy ahitana kihana anakely aza mino an'izany a fa matoa tonga ny aretina tonga ny loza tonga ny zavatra isan-karazany tebiteby korotana ny ady ny gidraka dia tsika olombelona ihany no manimba sy mamotika ny zavatra rehetrarehetra zay nomen'Andriamanitra atsika dia lasa zao ny fandehan'ny fiainantsika tsika ihany nanao an'izay dia eo foana le mahatokana amin'ny teny hoe maika be ny sasany rehefa mandeha zay resaka zay teny hoe tamin'ny andro ny maizina sy tamin'ny andro ny mazava zay foana le fampitahana misy efa disika goka be efa mbola ataon'ny olona foana ihany hoe tamin'ny andro ny maizina sy tamin'ny andro ny mazava hoe tamin'ny andro ny razana zany andro maizina tamin'izao andro zao ny andro ny mazava satria efa tonga ry Thomas Bevan sy ry David Jones Thomas Bevan zafady dia hoe efa tonga reo dia hoe efa mazava zany ny androko tsy haiko zany hoe inona le nanazava teo zany raha zay no eritreretiny hoe mazava inona le zavatra nitranga teo sa nisy inona teo fa hoe le tamin'ny andro ny maizina zany mbola mipetraka foana ho aly hoe tainombo mivadika aza tsisy maka mandeha mifevanana fifankatiavana firaisan-kiny zavatra rehetrarehetra zay natao dia mandeha mivaly tanana mandeha ny fiombonana mandeha ny fifanampiana etsy sy roa zay tsy manao tapahana ny lohany atao fefy zay mitambatra vato zay misaraka fasika amin'izao fotoana lazainareo andro ny mazava mipotra daholo ty zavatra ratsy rehetrarehetra ty ary everina fa le olona lazaina fa nitondra ny fahazavana mihitsy aza ny fototra ny ratsy rehetra inona ny raty tsy nataony tao hita teto ary mbola zao ny takaitrana velany misionera ny resako firifiry moa tsika mahatratra hoe mpitondra fivavahana nanao an'izao mpitondra fivavahana nanao an'ry fa reny nge mizahatra afefenina fotsiny koa reny dia takotako nany fa io moa zany le teneniko hoe eto amin'ny firenena ohatr'izay foana nge zavatra misy e rehefa manomboka misy afo mirehatra dia iny fa tselatsela tonga dia misy rano manondraka maty ny afo zay fotsiny iny fa misy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ny rindra sy ny lamina ara-boajanahary nataon'Andriamanitra dia hoe ny andro nataon'Andriamanitra esana dia mifo daholo jereo fa ny zavaboary rehetra raha vao tonga ny andro ara-boajanahary zay dia mifo daholo ho azy mifo ny lolo manidina eny ny angidina ny tantely fangaraka ny takola ny bibikely manidina isan-karazany mifo ho azy ara-boajanahary zany dia mifo daholo ny zava-maniry rehetra dia jereo fa me miboiboika ny loha rano me manao ny asany daholo zany samy malala hoe zao ny fotoana tonga ny andro tonga ny fahazavana iny le masoandro ifanarangaran-danitra ho avy ny fotoana mbola iresantsika kely ny tantaran'iny boni iny a zay manko zao resaka iainiko zay hoe tsisy tsono ny angan'ny tolo ritra tena ripaka eraka analakely manontolo hatrany amin'ny bokoto tatreny ambojatovo eny eny amin'ny bokoto teny amin'ny mozole amin'ny bokoto tany somanatombo ripaka hony ny angan'ny tolo tatitra nataona namana mpivarotro zany a toy zay hoe mahafinaritra aloha izy hoe mba efa mba samy mba nanjifa daholo ny olona dia mba samy mba liana mba tia lalany momba azy mety zany fa ihany koa zany fanentanana ho an'izay mbola manota ny angan'ny tolo tsy tadidiko na iza moa no manao ny fanotana azy tsy tadidiko mixte angambana izay sany iza tsy tadidiko ifonako so diso dia mba manota indray zany nareo fa asa mandeha ihany koa zany e asa mandeha zany dia verina manao fanotana vaovao kely indray aloha fa ao anatin'ny angan'ny tolo iny manko sao dia nareo mamaky dia misy tsy mahazo fa mila hainy mamaky an'io angan'ny tolo io misy dinika tena lalina mila atao eo amin'io ary io tsy azonao indray mandeha zany mandaika azy amin'ny teny hoe mamaky angan'ny tolo indray mandeha hoe samba ny vao namaky an'le tantara ohatra hoe ny tantarany rabeny mehaka sy ny vinantony dia tonga dia ahazo raha sendra mijery an'io angano io fa mety vakinao indimy innenina impito io zay vao misy zavatra kely ohatra n'iny takatrao ao tena marina za zao ohatra zao miteny aminareo hoe mamaky an'le tantarany Mbahatrila tena raha kely angamba tena tsy iambo raha hiteny aminareo hoe mety efa indimapolo zay Mbahatrila iny fotsiny efa voavagiko io angan'ny tolo io dia tsy haiko hoe efa impirimpiro zay voavagiko
baiboly moa vao intsivo monja mba nahavitako namaky azy fa io anganony taolo io tena efa impiry vavako fa miova foana nefa ny zavatra miazonao isaky ny mahavaky azy indray ianao ohatra ny mitatra indray le izy de mety tonga aminao indray le fahalalana sasany hoe ay ty indray kay zany ohatra zao indray ny dikan'ity fiainam-pirenena koa miova de hitanao anaty angano io zao fa ty io de jereo tsara fa zao zao mivadika io a de ho avy io ohatra zany le izy zany le miherim-panahy de tonga ho azy reny io tsy azo idedadedahana fotsiny zany hoe za navaky baiboly impiry na za nanao anganony taolo impiry na za navaky coran impiry tsy dedadedahana fotsiny izy fa hoe de inona ny akony teo amin'ny fiainanao ohatran'izay ndresako teo intsivy a zay navita namaky an'io baiboly ohatrany voalohany hatrany amin'ny farany toko sy andiny aloha tena mbola be deabe ny tsy haiko tsenjery fa ifonana le izy koa tsy de le anao tsenjery ny toko sy andiny ny tanjoko fa misy olo lefa natokana anao tsenjery toko sy andiny fotsiny satria ny azy io sady fameloma mba de manjanaka de iny anazy fa hoe le tantara zany rehefa tena namaky sy nandinika ianao de mandray hoe ha ato amin'ny fiainana gasy zao zany resahany ty zany ato amin'ny fiainana gasy zao indray ny avoakanyity de be zavatra hita ovinao testamenta taloha ny tena resako raha miresaka baiboly fa ny testamenta vaovao moa zany efa zavatra tsy nandeha tam'izay tokony ho izy loatra raha fiainana gasy resana satria ny gasy fady mamono olona zay ko aloha intsiko sao de hoe misy miresadresaka anareo an'ireny le hoe mila volamena mila mercure anao an'izao de hoe mila zaza mena vavy mila zaza maintimainty mila oatsisy an'zany fa na ratsiny eo zay mato mamono olona fa ny gasy ny tena fady mamono olombelona anaovanaovana sorony zany ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany nizaniza de mila sorona rehefa hitady zavatsoa fa le sorona samy manana ny sorona hoe inona ny fanaovatsorona tsy misy zavatra tonga eo raha tsy diso ary ateny ao anaty baiboly any hoe tsy isy famonjena raha tsy misy raha latsaka fa le raha latsaka samy manana ny zavatra latsadra io ny atsika gasy a ny akoho ny omby ny ondry zay ny fanaovatsorona io nareo manao sorosorona giza sy gana sy ny tariny io mbola tsy temy betsaka fa be koa nefa nyteneniko nefa fa fady io mitandrema ozy a fa fana ratsy ake ny olona alovinareo ny farany tia hiaraka aminareo ao e zavatra sady misoroka amin'ny tany ny lohany mifaripeo no miraiky drantsana inona ny fahasoavana antenainao am'izany mbola tsy horesahako le volavotsy be da be tapitra ravahana am'izany brocatera fa misy dikany daholo re zavatra rehetrarehetra eo ka ny fanaovatsorona de zay telo zay na ny akoho na ny ondry na ny omby zay ny fanaovatsorona zay ny fantatry ny gasy hatram'izay ary zay ny nampitain'ny razana de samy manana arakaraka le fomba atao io fa tsisy an'izany hoe olombelona zany ndeho atao sorona de zay ny tsy aneken'ny gasy fotom-pisainana gasy an'le testamenta vaovao hoe nisy olombelona mihitsy tao novonoana latsaka zany ny rahany maty zany le jesosy de hoe voavonjy zany le olombelona inona koa zany fa tena fady mamono olona ny gasy raha anaovana sorona ohatra zany tena fady tena fanahy maloto be tsy mety zany ary tsy miaraka am'izany mihitsy ny gasy zay no mahatonga am'teny aminareo hoe de gaga zany le manaiky hoe olona efa tany amin'ny 2 arivo taona ny maty de anao zao voateraka de manaiky ianao fa mifahotanao vao zao no nahafaty an'le olona efa tary le izy zany ohatrany hoe karazana contrat karazana pacte sa contrat ny ilazana an'izany hoe omena ianao ary ty zany misy fanagoavam-be any zany mitady an'le raha hoe rimy mety amiko de hoe ndao ara fa hovolonay ty omena ianao fa zao kosa zay zany de avelanao manao an'zao sy nyzao sy nyzao sy nyzao sy nyzao a ary tsy zay rery a fa hatrany amin'ny taranaka lavitra be atapitra izany any orina any a de nanaiky zany le fanahy de mivononry de hatram'izao anao mbola manaiky ampiraisina tsikombako am'izany hoe ianao mbola voavonjy tam'le rahan'olombelona dy zany ve de mba mety raha iteninareo zanak'andriamanitra tena mbola ady hevitra lavitra be zany ady hevitra lavitra be zany hoe le andriamanitra ve zany nahary ny olombelona de nanota ve zany le olombelona de le andriamanitra zany ve tsy afaka tonga de nanadio ny fahotan'le olombelona fotsy hoe inona rangalo olohany zanako araha meko vononareo a de am'izay afaka le fahotana inona koa zany tenio tsara fa tsy velatrany a de hoy za te hoe misy akony le famakinan'le izy na ny baiboly nyvakinao na ny coran na ny torana ny vedana ny baka vadikitana ny anganon'ny taolona n'inona de mba misy akony
dia azonao ampifandraisana izy toy zao hoe jereo daholo fa ny tantaram-pireneny tatsinanana rehetra raha vao zava-panany resana dia saika mitovitovy avokoa. Hita ao anatin'ny testamenta taloha iny hita aty amin'ny fiainana gasy, hita ary amin'ny tantaran'ny sinoa ary hita ato amin'ny fiainana gasy, ao amin'io baka vadikita le hiran'ny sambatra dia hita ao anatin'io le zavatra tarafin'ny fiainana gasy. Ka jerevana tsara zay hoe inona le tombony fa tsy hoe faly fotsiny hoe zana avaky dia zay nefa tsy nisy dikany akory le izy. Dia mbola ho avy ozy aty eo ny iresantsika kely mahakasika an'io tantaran'ny boni io fa io manko ny angano voalohany ao anatin'ny anganon'ny tolo. Dia io zany raha ampitovianao amin'ny baiboly dia ohatrany hoe io zany ny Jenezy. Amin'izay tonga dia mora azonareo le izy satria ny tantaran'ny boni io dia tantaran'ny namoronana n'izao tontolo zao. Hoe niotrakotraka hoe nandrem-bahoaka atsinanana fa mangany ray lanitra ray beny ka nandeha naka nitondra zatovy-tsoty izy dia nitondra ny ray ngeza sy mbola ongeza sy fanaragaran-danitra sy ny tariny. Inona daholo zany fa anarana planète zany dia le fiforonan'le univers zany. Dia raha any miditra any amin'ny resaka géographie indraitsika sy ny tantara dia any indray zao amin'ny resaka hoe big bang hoe nisy explosion na atao manakoroa mifandona dia nirefitra dia lasa teraka zao rehetrarehetra zao. Fomba fijery scientifique indray zay. Hitanareo fa ohatr'izay daholo dia samy manana ny fomba hitantarany an'le izy fa ny antsika gasy zao no nitantarana tamin'ny taranaka ny naharian'Andriamanitra an'izao rehetra zao sy ny karazana antokotokon-javatra rehetra miaraka aminy na ny atokom-bitana na ny atoko-kitana na ninona dia nitantarany boni. Dia ao izy eo fa mbola ho avy ny fotoana hitantarantsika azy. Jereo zao nametrahana an'le ino tezity le anaran'le planeta 12 le antoko-kitana 12 azavady. Dia ao anatin'ny tsara ao mihitsy mazava tsara daholo izy le hoe akorakoray la ataoko papango lalava elatra ny anaran'ny lafa ome maka tsy ome maka ny ampifondray maka ny ampifondreniny mamito mamitratra ozy mitoa fitoany ao na tsara moa mamito mahatratra fitoany tsy tratra zany zao mety misy tsy mahazo zany teny zany. Mamitoana mahatratra zany hoe raha manao fotoana aminao izy dia mahatratra, tsy manao fotoana raha ianao kosa manao fotoana aminy tsy mahatratra azy fitoany tsy tratra ozy. Mbola lalina be fa mba nanatsidika kely fotsiny efa ho avy ny fotoana iresantsika an'iny. Inona daholo ny tiako resahana atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo amin'ny tontolon'le gasy zany dia efa hoe saripady sy sarobidy loatra ny aina izay avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny rahatany io, nomen'Andriamanitra ny rahalanitra ny fahefana ihany koa amelomana ny aina dia avy amin'Andriamanitra zany sika olombelona. Ary tsy sika olombelona ihany fa ny zavaboary rehetra dia efa nataon'Andriamanitra teo hoe ny andro natao esana dia jereo fa ny zavaboary rehetra mifo daholo. Dia jereo fa ianao raha vao matory atoandro marary andoha. Ohatr'izay le izy. Ianao raha vao matory atoandro marary andoha. Matory inge le amin'ny folo sasany amin'ny 120 iny ka satria fotoana natao esana. Dia misy hery efa napetrak'Andriamanitra ara-boajanahary miodina ao anatin'ireo zavaboary rehetrarehetra reo mandefa taratra makaty amintsika olombelona. Hery mampazoto anao sy mampavitsika anao miasa iny hery alefan'le zavaboary iny. Ka raha amin'iny ianao matory dia mifanohitra zany ny herinao sy le zavaboary rary ny anao raha marary. Dia jereo fa raha vao tonga indray ny hariva miletika indray io masoandro io dia jereo fa misy tendrazana hoe ny akoho malala mody fa nygisa amin'ny andro alaina. Fa reo biby rehetrarehetra reo fa tsy ny akoho ihany dia mahalala daholo hoe ho alina zany andro zany. Fotoana fakana iny zany biby aza mahalala an'izany. Lasa izy miditra moramora ny antranony dia mamitsaka tsy misy mihetsika ntsony fa miandro ny andro maraina indray iasany. Biby aza mahalala an'izany. Satria efa zay le hery sy le taratra ara-boajanahary napetrak'Andriamanitra tao anatin'le zavaboary. Alina ny andro me malefaka daholo ny hery zavaboary rehetrarehetra dia mitarabika izy aloha mahakaina raha pitsondray manohy. Ohatr'izay le izy. Tena olombelona zay afaka misaina sy mieritreritra sy mandinika indray dia gaga. Fa ny andro natao esana, ny alina natao atoriana. Zao be dia be miasa alina. Be dia be miasa alina. Dia aza gaga koa ianao raha marary satria misy taratra koa efa alefan'le voajanahary le natiora aminao hoe zao indray ny herin'ny natiora rehefa alina ny andro dia nefa ianao le tokony hakaina
mba herin'le natiora androtsirotsy anao iny ianao miasa alina marary indray anao satria manohitra ny herin'le natiora zay nge io zavatra io de teto am'le natiora ao am'le fahaiza miaina ihany de nasian'Andriamanitra hoe ity misy lahy de ity misy vavy natao reto hifanambady mba hahafahany reto mikambana mahazo taranaka zay izy ara-boajanahary tia ny lahy tia ny vavy de mikamban'ireo zay vao miteraka tonga indray raha olombelona be siasy ohatrany amalina ambanin'ny rano mibilabila mibe no mahitsy inona indray no nataony ity misy lehilahy ity misy vehivavy tsy ny rara iny le vehivavy lasa indray izy nitady lehilahy be mitovy aminy iny indray no nikambanany iny koa le vehivavy fa lasa nitady vehivavy be mitovy aminy iny indray no nikambanany hitanareo am'izany voatohitra lehilahy amin'ara-boajanahary nataon'Andriamanitra de gaga fa misy olona tena miezaka mikiry miady mafy am'izany zavatra zany mihitsy hoe rary ny rangahy zany fa avelao atao fa vatany io de toe tenany io fa nga zany le izy le vatany sy tenany efa tsorara iny fa le tany lasa vao hotafady miaraka aminy de voasazy zao mbola miantona ny orana kely fotsiny reny tonga reny nanomboka tamin'ny oviana zany tamin'ny larobia tamin'ny talata nisy orana reny mety hoe mafimafy nanao arak'izay vitany izy fa tena mbola tsotra reny ny orana tokony ho tonga am'izao vanim-potoana ny fahavaratra zao mbola tsotra reny satria zay le hotafady am'le tany kakaka amin'ny olona mbola miaro an'le zavatra nefa le izy misy fiatraika ny isaky ny zavatra misy rehetrarehetra misy iteny ndray hoe inona ary zao ny idiran'le orana tsy latsaka am'le samy lehilahy mivady fa le fanahy mitantanan'le zavaboary ahoana ary izy Andriamanitra pahary ary le jin'ny tany voaosy misy mahatakatra ve zany zay ngely izy jerevana tsara daholo ka fa misy dikany io zao tsy fantatro koa ny mampiantona ny orana na inona hoe tezitra ve ny razana fa tsy mifinosina tamin'ny 24 mivohitra masina tapitra notaina fady zao misy an'io resaka eria lasoro io ndray koa hoe kitikitihany sy nohatra nefa misy fiara be mpitrongy lalana mihitsy tazako eny amin'ny sary tapitra hotay fady daholo ihany alefaso ihany aza mirarahany zany asiny zany mihitsy fa le anay vavanay ny adala te hitatataty eto zay ve rehefa reraka tsy anginy aza mirarahany zany kambo taovy ihany loha piteo daholo de amidio de varoto de korotany de azerao de ataovy samy manao zay mahafalifaly ny fono hoe tsy maninona fa ataovy raha hoe zay no hitanareo fa mety fanotapady an'le tany izy de ary tena zava-doza mifanitsy lalana am'izay le tany zany efa hoviraviraina sopitehana daholo le zavatra rehetra hoviana koa iny le teny ambotra biby koa hoe nisy namotika koa le loharano fakana hasina teny za hoe be fandeferana loatra ihany nge le mpitana fomba eto amin'ny tanyrazany zany hoe zay efa atao any ambadika ve mo iny ve mo resahana fa hoe be fandeferana loatra fotsiny amin'ny hita maso hoe tsy miteny matiny le hoe zay manaiko lesiko ako nge ny ronan'ny rano hoe lehibe nge ny omby fa sovaliny fanahy sovaly aza la miridy kely iny de mampitrifa anazy zany rehetrarehetra zany de tsy tsapatsika mihitsy hoe sika mihitsy kay zany no manota an'le tany mahatonga an'le tany tezitra sy migafy amintsika daholo ny natiora ny tany miorooro aveo ny tany tonga de mitetra mitelona fotsiny jereo daholo zao ny fahaty olona rehetrarehetra tao ao tsy manisa maty fa nisy tao amin'ny fianakaviana nisy tany amin'ny toerana hafa misy eny amin'ny tany amamonina ohatra misy salataonana tanora fotsiny daholo zany ndray aloha mandeha olona 5 taona ny midiny eo daholo ndray aloha zao nohatra mibe maty mbadin'io kely nge zany tao ao zay zavatra zay gotafady daholo nefa mahatonga andreny ka zay re nataoko teo fa sao de lasa mivelatra be loatra ako am'le resaka hoe nanaovan'Andriamanitra le tany fa ny tena tiako resahanao anatin' zay de hoe ny andro ny fifehezantsika an'le fahaiza miaina miaraka amin'ny zavaboary raha ho resahana fa ratsy teo za hoe tsy misy ratsy mihoatra n'izao zavatra efa iainatsika zao tena akoho kely fijay-papango tsika zao atao hoe misidina ambony voatra-pahorina
potika tsisy zavatra mba azontsika tena inona zany mba zavatra mba mamiratra eto mba mety hoe mba inona tsy haiko hiteraka fampandrosoana tsisy fa fanampin'izany le hasina koa efa tsy ao tsony le hasina efa potehana de jereo tsara fa avy amin'ny andro daholo no mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny fanontana andro tsy fijerevana andro tsy fahaizana manandro fantikana andro hidiran'andro amin'izay nefa rany potika io andro io sahako tsara amin'izay ary izy ty manko loha hevitra mbola itoy lavalava mihitsy koa ty fa tsy vitantsika androany zany ty mbola any amin'ny fandarana 3 efatra any koa ny eritseretako azy io andro io mifamatotra zany ny andro ny volana ny taona sy ny vanim-potoana de sika malagasy ozy tsy mampiasa famataranora fa ny atsika famataran'andro famataranora zany zao ohatra raha hoe raha mijery ty amin'ny anina zany zao ohatra de mety mieritreritra anao zany hoe efa amin'ny enina katroka zao ny famataranora ory zay fa amin'ny andro zay hafa ary io tsy mitovy misy olona tena diso be mieritreritra hoe rehefa mitatao vovonana de amin'ny 12 atoandro zay tsia aleoa zavatsara fa diso zay samy hafa no mitatao vovonana fahavaratra sy mitatao vovonana rinina ary rehefa rinina ianao tsy mahita mitatao vovonana satria ny lala amin'ny masoandro rehefa rinina miodina lavitra be fa rehefa fahavaratra izy mba nintsy eto tapiny de zay le mitatao vovonana ka misy olona manao an'ireny ohatra hoe tonga ny amin'ny enina maraina de ozy vaky masoandro eto Madagasikara amin'ny enina maraina fa diso nge zany rehefa fahavaratra ke amin'ny 5 sy fefa nefa vaky masoandro rehefa rinina amin'ny 7 latsaka folo va vaky masoandro ka inona zany le vaky masoandro amin'ny enina anizy saiko raha azonareo le izy ny gasy zany rehefa manao zavatra de mandeha amin'ny andro fa tsy mandeha amin'ny ora aleo zavatsara zay ny gasy rehefa manao zavatra de mandeha amin'ny andro fa tsy mandeha amin'ny ora ohatra hoe ny fotoana misandratr'andro zay no mifanarahana hoe ho avy aty aminay ary zany nareo angatabady ay tongava ary amin'ny rotokom-bolany sabotsy fa any no 28 ny volana ohatra de tongava amin'ny misandratr'andro tonga avy any le olona amin'ny folo sasany de minanaka le pikabary anankiray hoe tary nareo hoe fa ahoana ny tara tamy 7 ny fotoana fa amin'ny 7 ahoana ka hoe misandratr'andro fa ny misandratr'andro nareo amin'ny firy ngany anareo nga jerena amin'ny ora ny famataran'ora eny an-tanana tsia le andro mihitsy no arahana mbola tsy misandratra mbola miandro indray aloha le andro mihitsy no arahana de zay isandratany no idirana na amin'ny firy io na amin'ny firy fa tsy hoe rehefa misandratr'andro de tsy maintsy amin'ny 7 maraina sao de diso kajy fa no misandratr'andro fahavaratra tsy mitovy amin'ny misandratr'andro rinina tanareo ohatra le hoe mahita zao nareo anaty Google ohatra raha mijery amin'ny internet nareo de mahita le hoe marik'andro malagasy hatrany anaty Facebook de misy mamoaka an'ireny marik'andro malagasy de asiny sarina famataran'ora be hoe amin'ny enina amin'ny 12 amin'ny 7 amin'ny 3 de asiny ray 2 3 4 5 6 7 8 ray ohatr'izay de asiny amin'izay ery anilanilany ery hoe amin'ny 12 alina misasakalina tsia fa maninona ataonao misasakalina ny amin'ny 12 satria ianao manaraka an'le orany vazaha hoe 420 ora ny ray andro fa ny tena marina ny 420 ora ny ray andro sy ny ray alina fa zany anefa tsy midika hoe sasahana roa mitovy io de ny ray andro 12 ora ny ray alina 12 ora diso zany aza adonoina fa any andafy any tompoko any am'zareo hémisphère nord hafa be ny fimpisahany io masoandro any misy hoe amin'ny 7 alina mbola eo masoandro sao de gagy tsika any misy hoe amin'ny 1 atoandro fa mbola tsy ity io masoandro arakaraka le toerana misy ianao any mbola misy ale hoe misy enim-bolana tsy mahita masoandro fa maizina misy hoe enim-bolana tsy mahita maizina mihitsy indray tsisy alina fa mazava foana eo foana amin'ny masoandro ka samy hafa zany ka raha vao ino no raha antsika hoe 24 heures 12 heures jabaka fa mila hay ka raha vao miresaka fanandrona any mitariako azy raha iresaka momba ny andro mila hay tsara no mijery hoe amintsika malagasy
ny atao hoe andro dia ny fotoana ipisahan'ny masoandro mandra-piletiny. Izay no nanaovana an'iny hoe masoandro. Iny ny mason'ny andro, mihiratra iny mazava, mikipy iny maizina, masoandro. Ary misy tia nataovana azy hoe masoandro, ino no afaka mijery mitaratra ny zavatra rehetra. Fa tsy nisy nanao hoe ny anaran'iny andao atao hoe vavaandro iny, atao hoe sofinandro iny, na volotananandro, na kikely tongotrandro. Fa masoandro dia ny atao hoe andro zany amintsika dia ny fotoana ipisahan'ny masoandro mandra-piletiny, ary ny atao hoe alina dia ny fotoana iletehan'ny masoandro mandra-piposany. Ny fitambaran'izay ny atao hoe ny ray andro sy ny ray alina. Amin'ny vazaha zay dia ozy hoe 24 heures ny fitambaran'izay zavatra izay. Zay ny fitenin'ny vazaha azy, 24 heures. Fa io tsy azonao atao mitovy amin'ny anazy hoe 12 heures ny andro dia 12 heures ny alina, fa tsy mitovy. Tsy mitovy io. Rehefa fahavaratra lava be ny andro, rehefa ririnina lava be ny alina. Rehefa fahavaratra jereo tsara tsika zao amin'ny 5 latsaka folo, amin'ny 5 maraina efa mazava be eraky ny tokotany. Amin'ny 7 hariva mbola mazava be eraky ny tokotany. Adiny 4 zany zao zay. Fa tsy adiny 12 zany zany. Raha mainka amin'ny 5, amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 1, amin'ny 12, amin'ny 13, amin'ny 1, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 4, amin'ny 5, amin'ny 4, amin'ny 7, adiny 4 ka diso raha manao hoe 12 heures ny jour, 12 heures nuit. Zay ny tondrany vazany anazy dia anazy zay. Rehefa ririnina ndray fohy kely ny andro, lava be ny alina. Rehefa ririnina amin'ny 9 sasany, ino masoandro zay vao manomboka miposaka. Amin'ny 5 sy fefany efa maizina ndray ny andro, fohy kely koa zay. Ka sao dia mitsabaka. Eo iny lo. Manohy kely misy ndray le fitentsika ohatra zao hoe amin'le marikandro malagasy reny, inonareo ohatra maneno fitatra. Misy teny zao hoe maneno fitatra. Dia misy miteny hoe araka le hiranira gasy hoe maneno ny fitatra raha vao mazava atsinanana ny andro izy dia efa manomboka mialana ny fitarikandro. Mamirapiratra ery le masoandro tokoa raha maraina nefa rehefa tolaka nefa dia alefaka ihany izy. Irandranary soniny zany. Maneno fitatra. Fa aza adonina fa tsisy fitatra maneno ary amin'ny andro ririnina. Ka itsio kely le hoe raha vao mazava atsinanana ny andro dia vao tonga ny amin'ny 4 sasany sa amin'ny 4 dia efa misy miteny maneno fitatra eto Madagasikara. Fa any amin'ny fanetsana ihany ny fitatra amin'ny maneno, ndao sika, ndao sika, ndao sika. Zay ny feo amin'ny fitatra. Andao isika ozy. Ndao sika. Ka maneno fitatra zany any amin'ny ary amin'ny fanetsana, fa tsy ary amin'ny ririnina ary amin'ny maitamy be ary. Mila hay tsara ny manaraka an'izay aloha. Mbola tsy niresaka nininina momba ny andro mihitsy zany mbola voafahaizana manavaka fotsiny zany aloha, fa hiditsika io. Ka aloha ataoko mazava tsara daholo mihitsy aloha ny zavatra rehetra, ahafahanareo zany mametraka hoe inona zany nitondrana ny tenanareo manomboka eto. Tsy zay zavatra tiana atao akory dia atao. Hoe za androany te hanao trano dia ndao tonga dia tombony angady rangady alefaso. Na hoe za androany te andeha hanao vacances zay dia tonga dia miaingy androany. Zany eke mahatonga andreny be maty be reny koa misy tsy mijery an'izany. Misy tsy mahalala an'izany hoe ianao terakady zao zafady ianao ny andro sabotsy, sabotsy ianao ny andeha sady ady fototra trano dia aveo andeha lavitra. Ina amin'ny fatiny. Misy dikany zavatra io fa tsy ataotao fotsiny. Ianao teraka lamaty fady ianao ny andro alarobia, ianao andeha lavitra miala eto andeha anao mission antulaire andeha dia hiditra alarobia ny andeha. Tsy afaka anam-pomaso anao dia nisakana ny dalo, ianao rery mivofy ny olona rehetra tsy nanina. Ohatra zay io, mila hay no mijery ny andro. Zany no mahatonga andrany hoe anao zavatra dia tsy mety, tsy mety, tsy mety. Averiko foana ny teniko hoe tsy vita n'ity io Tsy vita n'ity io. Tsy vita ambavaka io. Ianao mila mahay miara-miaina amin'le zavaboary nataon'Andriamanitra no ilaina, fa tsy ianao mantoalika mivavaka mibebaka ohatra ny ondro tsy aninona fotsiny eto. Fa mila hainao aloha no mamantatra le hoe fa inona moa zany ny herin'ity zavaboary eto ity. Andro inona androany,
ha ino masoandro fa manao an'izao ry makatsy makary efa ndraisantsika zay tamin'izany resaka fasana hoe raha andehanao eny amin'ny fasana amin'ireny le mandeha mamongatra amin'ny famadiany reny dia manory le mpanandro hoe mandana avariny lalana idirana zany le atao hoe manarak'andro sao dia misy tsy may zany ny atao hoe manarak'andro hoe makaiza ny volana makany ohatr' zao ary ny andro makaiza midina makary ary zany ny lalana zay vao miditra ato amin'ny tokotanim-pasana fa tsy ianao ny andeha iseho andeha hitsena vavandro hitsena loham-pananao hoe za fa mivavaka fa za fa Kristina azahoako tompony mifahafatesana makatsy makary dia ianao ny andeha hitsena fa zao tsy mpanandro diran'izay matsatso ao am'izay vao hoe trako tsareko kenta voadony aranoatra tsy vitam-bavaka io ary be no laza fa mivavaka nitsapan'izany fa tsy afaka io ty misy fasana tsy itsanganan'olo mainty asivy olo mainty mitsangana reo dia ataovy eo zay vavaka ao raha misokatra io atsovy eo zay faran'izay hainao miantso raha misokatra io fa zay ny fomba n'le fasana aloha araky ny androny araky ny fomba n'le razana milevinao aminy fi tsy ataotao fahatany zany anao trano mbola misy hoe ampitondraina amin'ny androny izy ty trano ty fa tsy zay te hoe ananinanina fotsiny eo dia ataotao am'izay anina dia jerena andro manohitra an'izy menakavy tao nanaovana an'le trano ororotany kely tsy dia nisy inona fa tsy ororotany raha fa poalorona camion sendranantalo nyrodana le trano mila haino miditra amin'ny andro mila voafehy ny andro ekeko tsara mihitsy le tena hoe ny andro rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa raha hainao no mampiasa azy fa azajanona fotsiny amin'ileo tsara avokoa fa misy hery tsirairay nampitondran'Andriamanitra andreo fa tsy mitovy zany ny andro fito raha mitovy ny andro fito tsisy nanavanany eo alatsinainy talatalarobilaka misy zoma zany maninona tsy natao samy alatsinainy tany daholy zay zavatra rehetra mitondra fanambinana dia misy fihavahany ohatra amin'ny biby fiompy ihany io zareo daholo fa mibiby dy mitovy daholo ny lokony fa mibiby zay raha vao ompiana nataon'Andriamanitra ho biby fiompy dia samy hafa daholo ny lokony araky ny volon'andro sy ny volom-bitana sy ny orom-bitana amin'le olona sy ny zavaboary miaraka aminy ohatra hoe ny akoho dia ny akoho zao hoe fara-boajanary natao ompiana dia jereo tsara fa misy ny hoe ty volon'akoho masira ty volon'akoho volotay ty misy volom-bitsika ty misy volom-bavy ty misy samy manany azy dia reny misy an'le hoe ty volon'akoho an'ny alamady ty volon'akoho an'ny alakosy ty volon'akoho an'ny alohotsy ty fialana lozy ty ty volon'akoho an'ny alasaty ty tandremy tsara fa ty anandratanody ohatrohatr' zay fa tsy mitovy io io raha misy ray aman-dreny be marary sanatria mivava hoe marary mafy tononandro ny olona io ary alamady fa aminoy akoho ary io dia akoho anady mizana mena haniny io raha velona io fa misy dikany zany mila jereny reny zavatra reny jereo zao ny omby samy manana ny lokony daholo ny omby satria samy manana ny volom-bitana mitondra azy satria ny omby dia nataon'Andriamanitra ho biby fiompy dia samy manana ny lokony ny saka ny alika jereo fa samy manana ny lokony satria natao biby fiompy fa mba jereo ny kisoa inona ny lokon'ny kisoa raha tsy mavokely ihany miala amin'ny mavokely dia sada mainty dia zay ihany izy biby tsy natao ompiana izy zany ary le kisoa misy karazan'olona mitovitovy amin'ireny fadin-drazana teto a Madagasikara teto na ny fipendrapendra ny volomasony na ny lokon'ny volokodiny na ny fanirin'le volony manao ohatra ny mavomavo na le tarehany ohatra ny volona mavokely izy somary lava sofina menamena ny odiny dia zany fady teto a Madagasikara fady miakatra eny amin'ny vohitra masina fady manitsakitsaka ny tamy masina amin'izao fotoan'izao ohatra ny tsy andrindra malagasy atongavan'ireny olona reny hitsofohany ho eny amin'ny vohitra masina dia maty asina le vohitra satria efa zay le fady ohatra ny hoe atao fanahinina idiram-bola le izy dia nitakalozanao vola koa zany ny asina etra tsara asa raha voadinkareo daholo zany zavatra rehetrarehetra zany resaka andro tsika teo dia io andro io koa zany misy fihevahana ozy ato hoe latsinainy talata larobilaka misy zoma nalaina aloha izy misy zao ny teny farantsay sy ny teny anglisy dia nametraka an'ireo avy amin'ny anarana planeta zay misy manodidina ny tany ohatra ny lundi dia avy amin'ny hoe lune
dia ny anglisy manao anazy hoe monday na monday dia volana zany lune fa ny gasy ny antso azy hoe laniera ho azavaiko zay rehefa avy eo. Mardi dia nalaina avy amin'ny planeta Mars fa ny gasy nanao hoe rahaihai ho azavaiko koa zay avy eo. Mercredi dia nalaina avy amin'ny planeta Mercure dia nomena ny anarany hoe mercredi, ny gasy nanao hoe bakalany sahaza ho azavaiko koa zay. Jeudi avy amin'ny planeta lehibe Jupiter fa ny gasy nanao hoe itokana amantany. Vendredi avy amin'ny planeta Venus fa ny gasy nanao hoe andria tsy azo ambakaina. Samedi avy amin'ny planeta Saturne fa ny gasy nanao hoe ranakombe. Ary ny farany ny dimanche na ny soleil nalaina avy amin'ny soleil ny dimanche, ny anglisy manao hoe Sunday, sun na masoandro, ny gasy nanao hoe isa fahatsoroa. Jerevy ndray ary le fatakaran'le malagasy an'izany, tsisy vazanam-pianatra zany a, tsisy vazanam-pianatra zany hoe ho avy aty aloha zany ry iza reo zany tokony hiresaka an'izany amin'le gasy hoe ny lundi nge io any aminay ihany fa avy amin'ny lune io dia ty mardi avy amin'ny anina ohatran'izao. Fa ahoana araka ny natakaran'ny gasy ohatra zao hoe lokon'ny planeta Mars menamena. Mba ady adio zany mba ahoana mba mety natakaran'ny gasy an'izany hoe ny lokon'ny planeta Mars ty dia menamena. Fa jereo tsara fa ny anaran'ny planeta Mars ny anaran'ny andro talata nataony hoe rahaihai, fa le alatsina ny talata larobia lakamisy ma anarana nalaina avy amin'ny arabo a. Nalaina avy amin'ny arabo afa sao dia ici centre manko iteny hoe efa zany nanarana gasy hatramin'izay latsinainy talata larobia. Ohatrany koa le hoe alamady adora ajoza sortany alasata asombola sy ny tariny mbola anarana arabo reny avy amin'ny hoe elhamal la eljoza elhasata sy ny tariny anazy zany. Anarana arabo sy anarana egyptianina sy ny ohatr' zany tany reny. Fa tsika gasy nanana papango lala vahelatra andre fosalaby atoko andre mitomoe mipotetraka andre mborotolo sarotra alina famorandro andre kiabikiaby lahy mpandrafitra andre manibola andre mbavitola andre mboromahery andre ndambo zoma ngarabela raingeza sombola ongeza andre toloboboka zay izy 12. Ny anaran'ny andro fito tamitsika malagasy ny laniera ny rahaihai ny bakalany sahazy tokana amatany ny andre tsy azo ambakaina ny ranakombe ny isa fahatsoroa. Fa ny sataratsika ny herinandro dia ny andro alakamisy dia jereo tsara fa io natao hoe itokana amantany, zay mahatonga ny andro velona. Dia zay ny andro fanokafam-barotra raha lakamisy. Raha manana projet anao zavatra atao dia lakamisy mifanaovana azy. Fa mbola jerena koa hoe lakamisy ninona miakabolana sa midimbolana fa sao dia hijabaka koa hoe rehefa lakamisy dia mety foana dia ary amin'ny ravavolana ny andeha. Dia mila hay koa no mijery an'le hoe firina amin'anana ny volana. Io volana any an-danitra io zao izy zao tazantsika tsara any an-danitra eny. Io volana io zao dia tsinana tamin'ny fa 13 ny volana janoary tamin'ny 5 maraina izy amin'ny ora hitambarana iraisam-pirenena fa amin'ny 9 ora maraina izy aty amintsika satria Madagasikara GMT plus 3 somary miditra kaja lalina kely zany fa zany hoe tsy dia tokony ho sarotra ihany mbola tokony ho takatritsika rehetra. Miala adiny 3 avy amin'le mardrefy iraisana hitambarantsika méridien de Greenwich le 0 degré dia miampy adiny 3 mandroso i Madagasikara. Ao tsara hatreo a, miala amin'le méridien de Greenwich dia miampy adiny 3 ny ora ty Madagasikara. Tamin'ny 5 maraina ny tsinana ny volana raha ny fanisan'ny éphéméride international azy amin'ny 9 maraina izy zany ty Madagasikara. Tsinana tamin'iny zany io volana io dia manisa amin'izay ianao zany hoe raha eo zany izy noraina amin'nanana dia firina amin'nanana amin'ny makaiza dia inona avy ny andro tsara ao anatin'le namin'nanana. Fa misy ao anatin'ny miakabolana tsy ho voatery ho tsara daholo ny andro, fa misy tena ratsy nefa miakabolana. Ao anatin'ny ravavolana tsy ho voatery ho ratsy daholo ny andro fa misy tena tsara nefa rava ny volana. Mila manjery an'izay andro zay tsika dia naratsika tsikelikely eto izy. Alefa tsika tsikelikely mihitsy amin'izay mahazava tsara sady azonareo tsara daholo.
lakamisy raha alaina zany zao lalam-panavana avy amin'ny anarana el kamisy de natao hoe alakamisy de hoe alaina kamisy tanao le gasy zany a tsy sarotra aminy no mandray le resaka ao fa alainy amin'ny feo le fihetsika le toetra voajanahary de mivoaka inona ny tianao atongavana. Tsy mila manady ady zavatra lavitra be aminao ny gasy fa zavatra teneninao ihany ny enony fatany zao zany mety ny tia atao ary tsy mivoana am'izay fa zay marina ohatra hoe ala teraka alatsinainy loha de hoe alatsinainy de alatsiny no ainy mpiovaova hevitra ny olona teraka alatsinainy de mba jereo zany ho izy any teraka alatsinainy de mba jereo fa mifainanao fianao de olona mpiovaova hevitra miala bala foana mialatsiny no ainy izy teraka talata de jereo fa maherihery setra somary ty etraketraka ty dona somaro masikasika teraka laroby de jereo fa olona mpandehandeha zany olona tsy de mahapetraka olona tia mandehandeha fotsiny mahafinaritra azy olona teraka lakamisy de olona mpitarika zany olona lehibe olona toteny olona mifahamarinana olona mora mahita lalam-bola betsaka olona teraka zoma olona betsy mitemy be zany olona teraka sabotsy olona mora malahelo zany ohatrohatra zany io de reny no anarenana an'le fiainana hoe olona teraka lahady olona mora misandratra zany olona mora raisin'ny olona zany olona tia fiaraha-miasa zany olona tsopo zany zany ny andiniana an'lizy reo anaran'ireo zany tamintsika malagasy nanomboka atao amin'ny tokana matany andre tsy azo ambakaina ranakombe isa fatsiroa ilany era ira haihay ibaka lany sahaza reo izy andro fito de olona reo olona tany am'izany atapitrisa taona tany ambadiky manareza tany am mbola tsy fantatry ny fisin'ny bongo zany zanak'Andriamanitra reo zany ny tompony nitsakandro tompony fifehezana ny andro rehetra folo lahy izy fa izy fito lahy no ny fehny andro de reo ny anarany de araky reo mihitsy ny toetra jereo tsara hoe lany era rahaihay zany rahaihay zany de hoe zavatra mandorondoro zavatra maimay mafanafana afy be mirehatra tsinona ny planety Mars ahoana ary zany ny takatry ny gasy raha tsisy hiteny ray hoe ohatra nandrenam-pomerina le hoe ny ranomasina ny valam-pariaka de lazay ny dralava ny troka ndray mpanjaka fa enjana be le fatakarana ara-panahin'le malagasy ary tena avo leta tsy takatry ny saina hoeritreretana mihitsy de nataony hoe rahaihay nampitondraina ny andro atalata fa izy no maimay mandorondoro mafanafana satria andro mifiniavana eo raha mandrika de avy amin'ny andro ihany koa le hitadiavana zavatra very reny misy may an'izany de avy amin'ny andro ny ahitany any azy hoe tamin'ny firy izy no tsy hita le zavatra tarianany na mivoaka anakary zany atso ohatro de raha isy fotsiny ohatry ny akomikotra ka tsy very zany iny azo iny reo zany ny olona tena nahafehan'le hoe hitsakandro mbola nisy andrendrepolo sy rendre mampitovy sy rendre nitoviana zay ny nahafolola azy fa reo aloha izy fito lahy tompon'ny andro de efa fantatry ny gasy zany de zay ngeny natoka le hoe tsy azo andevenana ny talata satria ozy hoe talata gorobaka de jereo tsara fa ny zavatra mifanandrify amin'ny planety Mars io tonga de migorobaka de jereo fa tsy azo ny gasy hatram'izay tsy mahazo mampiasa zavatra avy amin'ny vy rehefa talata tsy midiny eny an-tsaha mampiasa angady zany rehefa talata tsy mampiasa fanjaitra tsy mikapakapa amin'ny famaky sy ny antsy rehefa talata satria mandratra io planety Mars afo be mirehatra de vy mifampikitrana fa efa fantatry ny gasy de zay mahatonga hoe tsy azo andevenana ny talata satria tonga de hatramin'ny fasana ra-gorobaka betsaka no nilaza hoe zay zao empirina andevina talata fa atao tsy maniny de eno a nga io mo maninona anao eno fa andramo ihany taovy ihanyko ary io na tsy andramanao tsony ary fa efa nandevina talata de mimana hitato amin'ny vokany fa ho hitanao zany zavatra misesesy ohatro zao zany mety tsy anao maty fa jerenao manodidina anao tsy mandeha ny asa ataonao tsy mety nambole tsy maniry ny esosoka matomaso ny tadiavinao tsy misy hita zay kasainao rava ho azy taovy ihany ariko nga tsy hoe vitam-bavaka ohatra zany le mandevina lakamisy nefa ny hoe lakamisy alaina kamisy ary ny lakamisy mifetombohana fitariana de alevenao lakamisy ary fa vao manomboka iny fa ho avy am'izay ko makamaro ohatra zany io
aza de resiny teresahan'ny olona hoe fivavahana makatsy makary de maizy anao nefa pitehan'ny olona de nangeren'ny olona reny atampinto de mandefitra fotsiny eo. Tsy fahaizana mijery andro, misy olona manao trano de le andro zany mba tokony jerena de ny anay pastera no efa mananina an'io fa raha mirodana ny tranonareo aveo na tsy mandeha mifiainanareo menaka aveo mas dinona mba nataon'le pastera nanao inona izy tsosy hoe aloha no entina mbavaka fa rehefa niazony tsy mety mba naovana fifanampiana kely pastera ohatra le ndresahako teo ihany hoe gaga fa mahita afisiny zany eny amin'ny lalana eny hoe rombainy anjaranao am' Jesosy fa anjaranao ahoana fa inona ny anjaranao any fa misy ina napetraka ao any ary ahoana ny rombahana tsy ampamizara tsetsatsesa tsy atra dolo zany rehetrarehetra zany anjaranareo mba mahita hoe tsy vita fotsiny le mipetraka eo de mitala ohatry zao ohatry zavatra ty fa ianao mihitsy aloha mila miasa mandinika aiza mety aizany tsy mety ianao ve anao zavatra de efa mijery ohatra le manao trano e manao trano de fa hita fa antsana be veny eo de mbola ho atodika makamy ve ny trano tsy efa mitady loza zay nge no mahatonga ny malagasy manao an'ity raha vao miresaka moa tsika hoe ry miakandrefam-baravarana taloha nisy fandarana zay tamina fahitalavitra iny mba tena mbola zaza kely tena mbola kely mba natadidy an'izany ao de ry miakandrefam-baravarana manatitra ny fiarabana ao antsika rehetra tompoko la nisy fakompatanana ho an'iny zokilahy iny raha mibe mirindra raha vao resahana hoe ny miakandrefam-baravarana de malagasy zay ny tiana ho tenenina ao anatiny tanareo satria mahay manaraka andro tsika hoe ny tanin'andro maraina tsy fitanina efa fantatry ny gasy hatramin'izay zany taty orina indray misy olona mampianatra anao hoe andana amin'ny tanin'andro maraina fa eto indray metimety aminao le amin'ny folofolo iny ary entina andony azonao eo fa ny tanin'andro maraina tsy fitanina de jereo fa ny trano gasy tsy azo loahana ny lamosiny trano avy ato amin'ny atsinanana raha any ny andrefana any ny masoandro de mitodika makany le trano de jereo tsara tratra ny masoandro ao anatin'ny trano amin'ny ariva de sady mafana ny lavitry ny rofo sy ny aretina no miravina ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy milamina nandritra ny maraina satria le masoandro mody iny mandefa n'le taratra avy amin'ny fifehezana ny andro daholo ny nahatonga an'ireny marik'andro reny hoe mazava-tsy nanana mby amin'ny aratra ambony mipoka andron-dolo ary tatao vovonana atsy mody omby ary de misy heriny sy akony any am'le fiainanao koa reny misy hery sy akony any am'le fiainanao reny ohatra hoe teraka amin'ny 5 le zaza efa mangoron'omby atsah zany ha anakareny ty zazy ty de tena ohatr'izay tokoa io jerena teraka amin'ny 10 maraina ianao mahanitra velona ito satria ny omby lasa ny arena ny omby angenao reny de zay le hoe niloza ny omby niahaka ny omby efa lasa niahaka any atsah ianao teraka tsisy hovatanina tsony ao an-tanàna ny arena efa lasa ny olona efa lasa ianao ary teraka tsisy mpanotrina de vao latsaka amin'ny 10 maraina amin'ny 7 hoe tsy afaka ty a tonga de karakarao ny adikile amboary sorony de fadiro fa tsy tafavoaka ty teraka amin'ny 10 maraina le zaza mazoto miasa be ty a ao am'le maneny fitatra mihitsy de tena mavitsiky ty zazy ty tsy kamokamo ty ary mafimafy maso tsy de patory lava de misy akony ko am'le resaka andro eo am'le anara-toerana anaram-bohitra anara-tanàna mbola hitatsika zany ohatra hoe misy zao reny hoe malaky alina satria somary eo anaty tomandepoko de niloza amin'ny masoandro melo misy le hoe maizinandro le hoe eto de mbola misy avoana be eto alohany de masoandro de mbola vao amin'ny telo izy de fa takona maizina be eo de maizinandro misy indray le hoe be lanitra tonga de eo izy zany de mitokana be eo ampivoany eo fotsiny be lanitra misy ny hoe be masoandro satria mahazo masoandro foana zany izy maraina parivan'ny andro avy amin'ny anaran'le avy amin'ny hetsiky le andro sy ny herin'le andro daholo reny zavatra rehetrarehetra reny de mbola misy idirany am'izany mifanomezana ny anarana hoe teraka ny zanakao de fa maninona natao an'izao ny anarana fa maninona natao an'ity fa io a tsy misy an'izany anarany efa omanina melo zany mety hoe raha anomana ianao de omany any le anaranao fa rehefa tena latsaka eo io zazy io eo mihitsy de eo indray anao mahita
aiza amin'ny masoandro aiza amin'ny volana ahoana zany ohatrao ampina kely an'ity fotsiny zany le anarana mba efa nomanina dia ino mba manarina amin'ny fiainany zany fandeha be ny resaka be nydinika mbola tiana atao ary be ny resaka mbola tiana alefa fa ny fotoana ny tapitra sahady re olona mandeha sy miazakazaka tokoa izy ty ary ataoko hoe zany hoe fa nilaza teo mbola tsy vitantsika eto ty fandarany ity fa tsy maintsy mbola itoy ty amin'ny heriny mbola mety itoy koa aorinan'izay ohatra hoe mbola tsy vita fa dia eto tsika mianakavy ny aina amin'ny mateza hoan'ny afotso izy mateza ifandrizotra eto aloha amin'ity resaka andro ity a be dia be mihitsy ary saky ny fiainantsika dia mifamatotra ao anatin'ity andro ity iresaka kely ndraisika amin'ny heriny makasika ny tontonon'andro kely amin'ny atsipitsipiriany eo ny fomba nanarana ny fandavorariana ny fombafomba mampanao rehetra mifanaraka amin'ny andro misy reny le hoe raha teraka latsinainy ianao dia mitandremy ianao tsy mahazo mihinana an'ity tsy azo ataonao ry zao ny asa mba mety ohatraohatra zany azo ifampiresahana daholo ifampidiniana eto a fa ho an'ny androany aloha dia ozy aho hoe tapitra sahady ny fotoanako ety amin'ny trano fitenenanay efa amin'ny anora sy sasany latsaka vovoka vitsy kely fotsiny mandrapa vita amin'ny veloma dia katroko io dia efa aneny lakolosy felako eto dia makasitraka mankatelina antsika mianakavy tompoko naharitra ny aino hatramin'ny farany naharitra ny fandrindra tamin'ny tenanay teto antenaina fa voarainareo amin'ny atsakany voarainareo amin'ny andava ny zavatra rehetra ny fampiresahana anteriky foana ny teny efa nisokatra moa zany omaly asabotsy ny fampianarana tantara sy fomba izay irahana amin'ny ray aman-dreny lehibe tena antim-panasy voky fahendrena ao anatin'izany a dia izy no mampianatra anareo rehefa sabotsy teo amin'ny LMA-PFLO ny fampianarana anareo fa ho antsika fikambanana fa maty kosa dia efa isokatra ihany koa isika atsoatsy kely izay miaraka amiko indray amin'izay fotoana izay a dia olazaiko eto foana ihany ny fandaram-potoana sy apitako anaty Facebook ao a dia makasitraka ny namana teknisianina rehetra erika ny teo amin'ny lafin'ny feo Jacqueline Stoade ny teo amin'ny lafin'ny sary napitanareo an'izany nandavorary an'izao akanto ny tenanay tonga an'izao dia samy io elavelona ho ela finaritra tsika mianakavy ahitany soa ahitany tsara rary andaira-tsodrano ahitany rary ny ahitany itsiny ary indrindra ahitana ny fahamarinana ny fadin-drazana ny fomban-drazana hosarotiny amin'ny tanyntsika tsirairay avy sy ny hoavin'ny taranakitsika dia samy velonaina daholo ry zatovo mpandimby ny anarandray nandray aman-dren'izay elany atezana rehetra ary indrindra ny tanketsan'ny hoavy sy ny solofo dimbon'ny firenena soavatsara ten'Andriamanitra tompoko Sangana fazana tiga sigara Kununa ne panuta tuni Jarabana Inna puri pangidu bale Nagiratana Jago vena Ufati lagi tingenda Sirati kau takana wana